Ny IEP Madagasikara moa zany dia iviterana fampianarana ambosy izay amin'ny sehatra hay politika. Ao anatin'ny hay politika dia misy ny finance publique izay colloque ataontsika androany zany. Ny IEP Madagasikara dia anisan'ireo manana habilitation licence, master, doctorat ary ny IEP Madagasikara moa no hany institut privé manana ny habilitation eo amin'ny doctorat. Inona ny dikan'izay? Dikan'izany dia hoe manao asa fikarohana isika eto amin'ny IEP Madagasikara ary ny fikarohana momba ny science politique ary spécifique momba ny finance publique dia taranja izay tena imasoan'ny IEP Madagasikara satria taranja iray izay mitondra fampandrosoana raha hay ny mifehy azy. Efa volana maromaro nataonareo izay no nanao asa fikarohana izay momba n'ity finance publique ity. Ankehitriny dia dingana anankiray anatin'izay asa izay zany ilay colloque. Rehefa vita ny colloque dia misy fehi-kevitra eo ary mba atolotra amin'ny ireo manam-pahefana, atolotra ireo société civile, atolotra ireo secteur privé izay mila mahafantatra mifehy ny resaka finance publique. Ary amin'izay fotoana izay afaka mampiatra an'ilay contrôle zany na mitaka na ilay ataontsika hoe redevabilité eo amin'ny fampiasana ny volam-panjakana moa zany tena resahana ny resaka finance publique sy ny fitampanana ny vola ananana na zanana ny fanjakana. Ny IEP Madagasikara moa zany dia manana ireo partenaire. Dia ny partenaire ny ENA France zany sy ny IEP Strasbourg. Dia zareo no mandefa ny mpampianatra izay avolenta amin'ity resaka finance publique ity. Mahavolenta satria nanoratra boky maro, nanao fikarohana maro ary niasa tany amin'ny ataontsika hoe pays de l'Est, tany Afrika ary ihany koa eo Frantsa zany. Ny fampianarana hoentiny dia mety fampitomboana ireo traikefa sy fifanakalozana amin'ireo manam-pahaizana malagasy ary mpampianatra eto amin'ny IEP Madagasikara. Ilaina ny fifanakalozana satria ilay finance publique koa mivoatra ary mila fantatra izany fivoaran'izany eran-tany. Ny mpandray anjara amin'ny colloque moa dia ny ministère ny finance et budget zany no voalohany. Eo ihany koa ireo mpanao contrôle tahaka ny Cour des comptes, tribunal financier, eo ihany koa ireo inspecteur d'État, eo ihany koa ireo agence isan-karazana. Tazantsika teo zao ny Conseil supérieur de l'intégrité, eo ihany koa ireo sehatra tsy miankina ary ireo agence de l'État samy hafa. Tsy adino amin'izany koa ny société civile ary ny antenimieram-pirenena. Fa inona no tena resaka ho an'ny finance publique malagasy? Ny finance publique malagasy dia manana resaka anankitelo. Ny voalohany dia hoe eo amin'ilay fifehezana amin'ilay taranja zany. Fa tena lehibe indrindra dia ilay ataontsika hoe fahafantarana azy satria izy io mivoatra dia mila renforcement de capacité zany. Ny acteur ny tenerantsika azy fa ireo natoka ao anatin'ny fitantanana firenena. Dia ny fahatelo dia hoe nandalo fotoana sarotra isika ary maro ny zavatra tsy maintsy arenina zany
eo amin'io resaka fitatana raha ny atao hoe état de droit dia ny resaka finance publique no tokony voalohany indrindra amin'ny fanarahana ny fenitra amin'ny